investigationisme mada manandanja ny efitrano mahakasika ny fanoloanana maneho ny heviny ireo teo amin'ny fandraisam-peon'ny Alliance 92. Marina fa hoe mila miaina kalalahana fa ohatrany hoe zany hoe lasa miaina kalalahana any amin'ny tsy tokony ho izy lasa zay zany miteraka an'le provocation le fomba ataon'ny vehivavy amin'izao zany manakona ny vatana tsy mamenatra tsony zany hoe miaborder an'ny lehilahy na film na fiarahamonina na réseaux sociaux na ninina zany na fitafiana indrindra dia mandranitra ny filanaranofo ka ny viol dia endrika anankiray fotsiny isehona tsy fifehezan'ny filanaranofo vokadrasin'le viol amin'ny vehivavy lasa manana eritreritra izy hoe inatsony ny amiko zay aloha le choc mahazo anazy dia mitaka rééducation zany zay satria tsy ny rehetra no manana moral de fer fitsabona ara-tsaina mihitsy ny aloha dia zale satria izy eo ihany fa le impactaninany amin'le victime no tena enjana dia amin'iny zany tokony andraisana fepetra amin'le anasazina anazy eo tena mila tokony mafimafy kely mba tsy hamerenany tsony inona moa ny sazy ahafahana manonotra ny hoe zavatra efa vita tamina olon-kafa toy ny viol fa tsy maintsy hoe any amponja ihany angamba na akora ilaina dia ny travaux forcés mety anova azy ihany rehefa mandeha ny fotoana hoe lany any amin'ny travaux forcés ny fiainany ny vahaolana ao amin'ny viol aloha dia malahelo milaza aminareo fa ngamba tsisy tena hoe vahaolana tena hoe radical vahaolana composé zany no ilaina amin'ilay izy na sazy na fitezaina ninina zany ahafahana mitaiza sy manabe fiarahamonina dia ilaina daholo zay matoa izy manao an'izay zany certainement misy areti-tsaina ao anatiny manaika hoe tena sazy enjana farany enjana mihitsy ny tokony atao satria manimba fiainako avy ny ankizy le izy sy ny tanora investigationisme mada manandanja ny efitrano